Doria Fanabeazana zay renao eto amin'ny N3 FM isaky ny zoma alina amin'ny fito sy fahefana. Doria domy rehetra iainam-pitiavana fahendreny novizina dia zanany olom-pirenena mba ho toa ny fiarahamonim-pahendreny. Doria faka hitsiriny fiavana. tomako atsika rehetra anaraka an'ity fandarana Doria ity. Doria maro ny heviny fa eto ilay Doria dia anarana ny ramona nandrona amin'ny fandarana fotsiny ary alavana amin'ilay hoe dominy rehetra iainam-pitiavana. Fahendrena no ezana ifampizarana mba ho toa zany atao hoe fiarahamonim-pahendrena. Efa fito taona zao nanarahantsika an'ity fandarana Doria ity. Ary zay rehetra vita dia tahirizitsika ao amin'ny YouTube. Ary ny adresiny dia ny hoe Fanabeazana Doria Imanovojery. Isaorantsika Andriamanitra ny amin'izay. Indrindra amin'ny fanomezan'ny tompon'androm-pahavelomana ahafahantsika mizara ny soa sy ny tsara. Araka an'ilay teny filamatra amin'ny fandarana ny hoe rehefa soa rehefa tsara dia azarao amin'ny zanaka mampara. Atomboy, aoreno, atsarao, aza miato. Na kely na be vitanao dia anjary tsangambato. Isaorantsika ihany koa ny onjam-peony amin'ny 3 FM ahafahantsika misitraka an'izany fandarana izany. Amin'ny lafin'ny teknika izay mikirakira ny latabatra bary bokotra mampita amin'ny feo mivantana ny atokantrantsika tsirairay avy any dia namana Kristofo. Manoratra anareo amin'ny fandarana kosa dia iavanareo Imanovojery. Tsy alantsika amin'ny fomba amin'ny fandarana izay hita fanahy tsara. Ialaovantsika n'ilay zanam-pandarana teny maiva leroa. Lay teny maiva leroa koa misy teny fanevany. Anareo pondinomby malandy io anareo mpanaraka an'ity fandarana ty zany. Marambitsy miranga tany teran'ity zanam-pandarana ty ambarao ny hitanareo. Zay matory vokony ndaotsika ampionjo fa zaka tao tsy enara. Ny mibana amin'ny zanam-pandarana dia ny fakasitrahana amin'ny fandarana. Fanamariana raha misy dia miampy teny fankahirezana. Koa mba ho fakasitrahako anareo zay nakasitraka nandefa teny SMS taty amiko dia ho tononiko anareo sy ny toerana niavinareo. Jean-Claude Mangapaika RN4, Mamany Tafita Mataitromby, Tolindraza Ankoakala, Mamany Zaliata Atany Malandy, Vonjy Antsoroely, Sosone Ampahazony, Laventy Morarano commune Ambalakida, Bernard Ambovomavo Marovoay. Rariny raha ohatra ka tsy de maro anareo nandefa SMS satria ohatra ny akamatatra ny fisian'ilay Doria am'izao satria miankina amin'ny jiro le izy. Ary ialako tsiny ny tsy fisian'ny Doria satria tany amin'ny fahasiviny volana Jona 13 ny farany ny aonantsika teto. Tsy Doria ny tsy misy sanatry mivava amin'ny adabo any fa ny jiro zay ahafahana manao azy ny tsy nisy koa dia ialanay tsiny foana. Ny fotoana natonga antsika tsy niona dia nisy an'ilay fankalazana ny andro raisam-pirenena ny Zokul le atao amin'ny erisetra amin'ny Zokul tany Antananarivo no nanaovana azy io mba mijery ny fanaon'ny olona koa e. De tamin'izay moa ny akaranay tany mba nahitanay zavatra entina oty amintsika ary atsika tsy latsa-danja amin'izany. Andriamatoa Général Désiré Ramakavelo namelabelatra dia niverina ao an-tsaiko sahady ny fahatsiarovako ny fankalazana amin'ny fahafitoanan'ny Doria zay ahatsiarovako sy isorako tena era-po era-tsaina amin'ny professeur Arabesy zay tena nanampy tamin'ny fahalalana feny dia nitafilamba teo anilan'ny tompony manoloana amin'ny professeur satria zany tompon'ny fandarana fa izy ny tompon'ny fahalalana. Makasitraka zany hoe manana ny maizy azy koa tsika aty amin'ny faritra misy atsika aty. Teny fankahirezana. Ty misy teny fankahirezana kely hoentiko anareo. Amin'ny fiainana ny zavakendren'ny fanabeazana dia mamoravola olo-pirenena ovanina, ho matsilo.
tsy antehatra amin'ny hafa ho tonga olona afaka manitatra amin'ny fahalalana zay ananany mba tsy hinana mambolony fa mamakafaka miadihevitra mandinika sy mitsikera ny zavatra misy iainana andavanandro. Zany fetratratrarina amin'ny fanabeazana amin'ny fiainana fa tsy fandehanana any am-pianarana fahazarana sy ny fakana mari-pahaizana avy eo dia lasa enta mavesatra amin'ny fiarahamonina indrindra amin'ny tranga misy amin'ity firenetsika ity amin'izao tsika miresaka zao toetra fa mba sao dia mba efa tsy ao aminareo fa tia ny larana ifandraisantsika raha misy tsy mifanaraka aminao zay voalazako eto mba ahafahantsika fanoratra na mifampiantso 032 44 759 83 032 44 759 83 034 84 759 82 034 84 759 82 ny atsaivanao azy dia zao le 759 eo ampovoany tsy miova fa raha 32 dia 44 mifarana amin'ny 83 raha 34 izy dia 84 mifarana amin'ny 82 zao ny loha hevitra na rahantsika farany ezahako averina le izy mba hitoetra tsara ao amintsika ny fahavalo-pivoarana amin'ny fiainana manakory koa zany fahavalo-pivoarana amin'ny fiainana zany finiavany velona tany rehetra ny mikatsaka ny fivoaram-piainana zany na iza ary zany ny fototra ifotorany maro mivavaka satria araka ny teny filamatra antsika matetika manao hoe ny vavaka no manova zavatra ary ny fisainana no manova fiainana manoloana ny fahavalo-pivoarana amin'ny fiainana nefa tsara ho fantatsika velona ny tany rehetra fa na inona ny fikasana na inona ny tekaka tao amin'ity fiainana ty dia ariary zato ampandriana aby zany jiaby zany avako aby raha toka tsy ao ny risipoanao azy satria ny risipo no apinga ahafahana mahavita zavatra amin'ny fiainana fahaizana no andrasana tamin'ny taranaka malagasy satria ny fanotofan'ny ray aman-dreny malagasy rehetra ny fampianarana ny taranaka ary najanona ny fanabeazana zay tokony nataony eny hatramin'ny zaza mbola tsy mahay miteny aza efa misy ny sekolony raha ampitaina tamin'ny taolo razantsika dia tokony hitombo arivo eny ny fahendrena ny fahalalana amin'ny malagasy sy ny fahatsaram-piainana amin'izao raha ampitaina tamin'izany indrisy nefa fa fahaizana ny tombo fa ny fahalalana sy ny fahendrena tsy hita ny poetra intsony ary ny fahadalana ny tena mandrakotra ny fiarahamonina malagasy ankehitriny samy miara-mijery sao dia za miteniteny foana tokony misy fanadiadinany amin'izany indrindra amin'ny lafin'ny fanabeazana raha tsy laza fotsiny amin'ny fomba mamorehitra amin'ny fitadiavana zay ataon'ny tanora ankehitriny amin'ny olona ankehitriny misy mataotody amin'ny fivarotana taolambalo taolapaty tena fomba tsy fanao mihitsy tsy alatra amin'ny fandraisana azy ireny fa tena fanivazimana ny mahamalagasy satria ny malagasy zay nodimandry dia lasa razana tany zay nolevenany dia misy asiny misy fombany fa zay manompo ny tany masina manao ny fomba rehetra dia lazaina mpanompo sampy ane razana zay nalevina dia misy asiny misy fombany fa zay manompo ny razany manome asina ny razany manao ny fombany dia lazaina fa manompo sampy nefa azadiny fa ny tany sy ny razana ny tonga tany razana fa rehefa io tany razana io ny resahana masina ny tany razana tena hitanao mihitsy fa hafahafa ohatrany sahafa le fandinihan'ny malagasy nyty fiainana ty rehefa tany razana tany sy ny razana lasa tany razana dia masina ny tany razana fa raha ianao manao ny antsipriany anao mpanompo sampy nambara amintsika rehetra fa nofoanana ny fanandevozana saingy tsy levona izy fa miova endrika ka lasa fanjanahantany ary ny fanjanahantany tsy levona tsy maty fa nivadika fa nararotana ny fahabadon'ny piray tany razana aminy
zany misy am'izao ka izao ombako mamelona aminareo zao ny risim-po malagasy fa ialao ny akamona, ialao ny akivina, ialao ny fisalasalana, ialao ny aiay sy ny sisa fa ireo ny tena mamono antsika malagasy tsy anana risim-po amin'ny fiainana tsony satria sanatria raha maty io risim-po io dia maty miaraka amin'izay ihany koa ny asa rehetra eritreretina tetehina atao ary izay fahafatesan'ny risim-po-mbahoaka zay no isany fahavalo-pivoarana amin'ny fiainana araka n'ilay lohevitra antsika androany zao io avery koa zany lova avy amin'ny razana malagasy ny firaisakina nefa ny taolambalo ny razantsika indray no efa tao dalaly amidy am'izao mba iza ny taitra amin'ny trangan-javatra io iza ny nandray fepetra enjana ny mpitondra fanjakana ve ny mpandala ny fomban-drazana ve ny vahoaka malagasy ve mba misy taitra ary toyny ka tonga saina am'izany anika ny asiny ty firenena ty mihitsy ny voavetaveta satria ny razana zay ny tompony sy najainy mihitsy no viraviraina anika ny risim-pomy malagasy mihitsy no tsy ao intsony feiny de zao tsy alatra taolambalo ny tena ainga fototra fa tena famonona ny asin'ny malagasy mba hahafatin'ny risim-po-mbahoaka ny velona rehetra de tsy maintsy maty araka n'ilay fiteny manao hoe tsy misy tsy ho faty rehefa mananaina koa fa mamy zany maty na mela soa fa mba misy manomana ve zany ny hoe aiza ny asinany maty ny vahiny ray ny manaja amin'ny fomban-drazana amin'ny resaka razana fasana atao andrefana zay no natonga an'ilay hoe fomba mivelona tany rehetra makany amiaka andrefa mbaravarana misy ny fahasambaza andrefana andefa ny tanàna misy ny fahasankarana andrefa ny tanàna fa ny antsika samy mandeha ny tena atsika aiza za tsy teny fa samy mandenika atsika satria ny fahavelazan'ny risim-po no miteraka fahavalo-pivoarana amin'ity fiainana ty ny vola no ozatry ny fiainana ny vola no maharanga hatramin'ny fitiavana vola no manabe vo azy ny aja sy ny voninahitra ny vola no mametraka azy fa tsy mifahendrena sy ny fahamarinana intsony anika lasa mpanompo vola ny malagasy fa tsy mipetraka ho fitaovana enti miaina intsony ny vola nefa mbola maro ny zava-baventy zavatsoa navelan'ny sotoavina malagasy ambon'io vola io ohatra ny fahaizana mitondra tena ny fikatsahana n'izay zavatra maharitra mba hitoetra ho an'ny taranaka faramandimby araka n'le teny filamatra amin'ny fandarana ny hoe rehefa soa rehefa tsara de zareo mizanaka mampara atomboy aoreno atsarao azamiato na kely na be vitanao de anjary tsangam-bato mba ho velona fa tsy ho levona zany filamatra nyty faritro-boen'ity mba fantatrao ve zany fahaizana mampahalalana fahendrena mba ahafahana mampivelatra sy mampivoatra amin'ny fiainana mbola mahamosarena n'ity firenena ty ireo rehetra reo tena mosarena ty firenena ty ny amin'io tsy ny fitadiavam-bola tsony ny eto amintsika fa tena lasa fitiavam-bola mihitsy voasongadin'ny vola mba amin'ny fianarana voasongadin'ny vola mba amin'ny fampandrosoam-pahendrena ohatra raha misy fifaninanana idirana rakasa na konkoro dia efa vola no manakoako ambadika izay tsy mahamenatra milazan'izany volany maso tsy mba kilema hatreto dia efa very ao am-pon'izay afaka amin'ny alalan'io fifaninanana io ny fampandrosoam-pahendrena satria efa vola no mibaiko ny sainy satria tsy maintsy hanonitra ny lanina izy rariny kosa ny azy feny de zao fiasana makadiry eo amin'ny fiainan'olombelona ny vola nefa avako aby azadiny vola natao an'ny olona fa tsy ny olona no natao amin'ny vola tsy mety io raha koa mifamadiky dako tandremo lasa setoanina inty
koa manontany anao zao ny antoy ny vola ve natao anao sa ianao no natao amin'ny vola samy mamaly any am-pony aby ny tsirairay fa ny filamatra tianay hoentina aminareo dia zao hoe aleo maty mitsangana amin'ny fiainana toy izay veloko andady amin'ny tsy fahatsarana amin'ny ara-tsi-panahy amin'ny zavatra mamoetra amin'ity fiainana ty tsy miteny olona mihitsy aho ty indray loha hevitra hoentiko anareo androany fitantanam-piainana mitondra mahasoa sy mahatsara zay indray zany no entiko rehefa avy nanaraka antsika ny fahavalo-pivoarana amin'ny fiainana dia hoe ny fitantanam-piainana mitondra mahasoa sy mahatsara aza tezitra anao ianao tsy teneniko fa tsika tia anana ny tsara dia miezaka manambara anisan'ny filamatra tsara ny fitantanana indrindra fa amin'ny fiainana mahalaza zavatra maro rehefa atao hoe fitantanam-piainana raha tsy ilaza fotsiny afa-tsy ny hoe firaisan-tsaina firaisam-po ary anitsiana ireo zay naningana satria te hanambe noho ny fitiavan-tena ny fitantanam-piainana ihany koa dia entina ilazana ny fahaizana mamindra amin'ny fiainana ny fahaizana mandamindra raha ka mitondra voka-tsoa amin'ny fiainana maneho ny fifandraisan-tanana eo amin'ny olona maro ahafahana miara-dalana miara-zotra manatsara fiainana miara-miroso amin'ny tanjona iraisana mampiseho ihany koa ny firaisan-po ny firaisan-tsaina feno fitiavana amin'izao 7 taona ny fahaleovan-tena malagasy zao aiza ho aiza amintsika ireo voalaza teo ireo anga fototra amin'ny fiainana mahamalagasy ny fanehom-pitiavana fitiavana izarana traikefa fitiavana te hifanampy amin'ny mpiarabelona sady tsy mitady tambiny fitiavana te hifampitatana mba ho lavitry ny fifankalana fizarazarana zany tena fotom-pisaina nanavaka antsika malagasy amin'izao tontolo zao ka tokony hokajina ka tokony asandratra ho fantatry ny taranaka faramandimby araka n'ilay teny faneva amin'ny fandarana manao hoe averiko tsy tsahatra mihitsy amin'ny mamerina azy ity rehefa soa rehefa tsara dia zareo mizanaka mampara atomboy aoreno atsarao aza miato na kely na be vitanao dia anjary tsangam-bato amin'ny fiainana tsy manambara fitiavan-tanindrazana na oviana ny fananam-pahaizana eo amin'ny malagasy averiko amin'ny fiainana tsy manambara fitiavan-tanindrazana na oviana ny fananam-pahaizana eo amin'ny malagasy fa ny misongadina amin'ny fananam-pahaizana dia ny fametsifetsena amin'ny piray-tanindrazana amin'ny fiainana ny tena fahalalana sy ny fahaiza-miaina dia tsy azo tombanana amin'ny filazam-pahaizana fa porofony fiainana andavanandro fiarahamonina ny mpiarabelona amin'ny fitondram-piainana zany fa ny hita maso amin'izao dia maro ny ingénieur ny docteur ny professeur ny avocat ny juge sensisa nefa ny fiarahamonina malagasy miaratsy hatrany fa rehefa ny fahendrena ny tafiditra ao an-tsaina dia izay no mitondra amin'ny fitantanam-piainana mitondra amin'ny mahasoa sy mahatsara fahendrena tsy azo io tsy azo ny fahavalo io tsy azo n'olony ratsy esorina aminao amin'izay manana azy fa ny vola arena ny zavatra hafa sasany dia mora indraindraina nefa mora very asana azonareo zany amin'ny fiainana ny fahaizana mampahalalana amin'izao dia fananana na arena angonina ao an-tsaina fa ny fahendrena kosa dia toetra tsy soentina miaina amin'ny fampiasana andreo arena tsy fananana na kely io na be ny teny hoe fahalalana dia avy amin'ny fototeny manao hoe lala izay manana hevitra hoe fantatra noho izany ny fahalalana dia midika hoe fahafantarana sy fahaizana ary ny fahendrena dia avy amin'ny fototeny manao endry izay midika hoe manaraka fitsipika
mahay makatoa, mahay mandinika, malala onona am'izay atao, mahay mandanjalanja, mitsinjo ho avy sy ny sisa. Ny fahendrena zany dia fahaizana mitondra tena amin'ny fiainana. Amin'ny fiainana, maro be ny mihevitra fa rehefa mahay dia tsy maintsy hoendy godo vandy baba, tsy voatery avako abe. Na koa hoe rehefa manana fahalalana dia ampy ahatsara fitondran-tena, joia, tsy voatery avako abe. Zavadroa miava-pangaro tsara izy ireo, fa ampifangaroantsika olombelona matetika, atsika malagasy moa zany. Amin'ny fiainana, maro mihevitra fa ny fahendrena na ny fahaiza-miaina dia tsy mba ilana fianarana na mba ampikelezanaina tsy fikirizana ny fahazahoana azy fa tonga ho azy godo mbo nanana azy olo jiaby. Hevitra tena mivoana zany rehetra zany. Ny fahaizana mampahalalana dia fananana na harena angonona ao an-tsaina, fa ny fahendrena kosa dia toetra enti-miaina amin'ny fampiasana ny harena sy ny fananana na kely io na be. Mety ho be fahaizana sy ambony fahalalana ny olona iray, kanefa tsy ampy fahendrena, tsy mahay miaina. Mbola tsy nahita an'izany ve ianareo any amin'ny fiarahamonina misy anareo any? Izy baba ny mama ny zandriny reo tondra fanao korialy, ko rehefa miboaka ampala io misy nandreo io godo olo jiaby karaha omby. Izy tsy mikorana amin'olona enty satria ambony, satria mahay, satria mpanan-karena, satria be vola. Mbola tsy nahita an'izany ianareo any amin'ny fiarahamonina misy anareo any? Ireny le tonga amin'ny fomba fiteny manao hoe mihaingo marevaka ambony tsikoko, ka na tsara ivelany aza tsy avelany loto tsisy eo. Tena marina zany, taolo ny teny an'izany fa tsy manovo jery. Mihaingo marevaka ao ambony tsikoko, na tsara ivelany aza tsy avelany loto tsisy eo. Hoy ny mpandinika iray, mandinika ara-piarahamonina, sarotra ho tonga olona afaka ny poniny tany andalam-pandrosoana satria misy hatrany olombitsy manararotra-pahefana, izay milaza mahay, izay manana fahalalana, izay ambony amin'ny fiheverana, ka manitsaka ny bodo manao amboletra ny zony be sy maro. Ka ilaina fiombona-peo, ilaina ny fiombona-tsaina, ilaina ny fiombona-panahy, tahaka nyty ataontsika amin'ny Fanabeazana Doria ity. Dominy rehetra iainam-pitiavana. Hita ao amin'ny foto-kevitra momba ny zon'olombelona ny hoe reto misy fototra vitsivitsy azo hanamarinana ny fahalalana mba ho to ny fitantanam-piainana eto amin'ny firenetsika. Ny olona rehetra dia afaka miteny, ny olona rehetra dia afaka manoratra, ny olona rehetra dia afaka manota boky na gazety ilazany heviny, ary mitovy ny olona rehetra eo anatrehan'ny lalàna. Amin'ny fiainana tsy ampy ny miasa fotsiny amin'ny fahazarana, amin'ny fiainana tsy ampy ny manao raharaha fotsiny amin'ny fahazarana, fa ny mampandroso an'izany rehetra zany amin'ny ambonimbony kokoa ny tena ilaina amin'ny fiainana zany. Ny fandraisana andraikitra amin'ny fampandrosoana dia tsy fakantahaka na fombafomba fangalana, fombafomba ny any ivelany, ny any amin'ny tandrefany ka anarenao ny nentim-paharazana, fa fandalinana izay tena mahasoa antsika malagasy. Ny ainga fototry ny fandrosoana dia entina milaza ny fivoarana eo amin'ny sehatra rehetra, fanatsarana sy fanamorana ny fiainan'olombelona. Amin'izao ny laolo tsy haiko anareo azafady, za mahita donia ty fa komasy manakendany enty toy ny fandrosoana eo amin'ny fitsaboana. Izy io ne isaka olo manajanga ny ainy amin'ny tsisy fitsaboana
aretiny kamboto zany ndragnary ndo tavandray amin'ny fifandraisana ilaina mifandrosoana amin'ny fifandraisana zeo anao vao mivola zao marandray zany nday moto zay de amin'ny sisiny lalana io moto io koa somary lavalava na avy bajady zay nipetraka koa anila moto anaka eo zay n'olo mandalo ao sahirana ity ny ero mpandeha tombiky bazy zany volalalo bajady iny bako anao laolo atsika laolo anao manao double stationnement za fa eto manitry nataonao aloaloha zany fiela zao hay anao koa karaha indreny ha fifandraisana io zany karaha niady aminazy serasera tsisy zany karoana fitaovana isan-karazana zay mahatsara amin'ny fiainana na isika miaina ara zany tsy mifampihevitra ahoana ny ahatsara amin'ny fiainantsika ahoana ny tsy hamafy ny fiainantsika satria na isika ara tsy afaka mifampihevitra tsy afaka mifandefitra tsy afaka mifanoro fanoronana zany fa zao raisiny tsy haiko inona fa na tonga tezitra mafy izy fa izany rehetra zany dia ilaina fijerena amin'ny lafiny roa ny mahatsara sy ny ratsy mety aterany ny tranga misy manko de zao satria ianao ny tompony zao rehetra zao zay hitanao mahatsara de ampiarinao fa mba voadinika anao ve ny lafiny anankiray ambadiky n'le mahatsara hitanao sao de miteraka faharatsiana eo amin'ny lafim-piainana fa rehefa vaofe zany rehetra zany dia izay lay fitantanam-piainana mitondra amin'ny mahasoa sy mahatsara araka n'ilay loha hevitra atsika fa mba firy ny mifampihevitra amin'izao fiainana iainantsika zao de misy manao ina moa didiko fe lehibe zany fiteny tany amin'ny fahagolantany zany fiteny tany amin'ny fanjanahantany zany fa mbola misy mandraka ny ankehitriny satria apetrany fa ny volany no afaka mibaiko ny volany no manery ny volany no hitondrana fiainana de zay tsy manana an'izay na manan-kevitra aza tsy voahevitra zay na tsika any ambanivohitra any atsapako an'izay mihitsy rehefa misy fivoriam-pokon'olona eny amin'ny voria de misy zavatra ho atao ka misy manome hevitra de mifampibitsibitsika eky nge aloha firy maombiny laolo mivola eo atao miraiko tsisy tonga de manangatanana izy tsy ekenay hevitra anazy zany ata hevitra tsara io satria efa zay no mandrakotra an'le fiarahamonina iainantsika kehitriny ka raha tsy den'izao isika no manova raha tsy den'izao isika no manarina dia mba manahoana ny fiainan'ny taranaka atsika ny orinany nitsika am'izao anie azo lazaina atao hoe vita fa ny mba napetrana ho an'ny taranaka ao manahoana za zao alohan'ny idirako ato amin'ny studio ato za nakanaka rivotra miborore hoe ino koa raha andeha volaniko ino koa la hoaikinaka misy laolo zay izy tsy misalasalana ety izy nisaoty anilako izy andehanao ivalan-drano za vola bako avy manao tsy mety io hay fa manino ty misy vola le volana meko no nialany teo nafanina andeha amin'ny bendosy fa raha ny fahafantarana fa tsy ny olona mankany amin'ny bord de la mer de aka-rivotra fa tsy andeha hieno ny fivalanany ranony tsy nataony ane zany fa ty misy vola ameko anao mba andehananao ary boko izy ya mety basy mety izy io mody ataony sarotsy teo ary zay le hitenenako hoe fitantanam-piainana mitondra mahasoa sy mahatsara de iombonantsika rehetra fa rehefa voafehy ny mahatsara sy ny ratsy mety aterany de zay ny mety hitondra fahatsaram-piainana eo amintsika fa matetika lazaina takomila
ny fomba entina miteny satria raha ihany miteny azy, raha ihany misy vola, raha ihany misy fahefana, ka na ratsy iny na tsara iny, ny jiaby tsisy samiteny, jiaby miondriky, jiaby zany iny miendriky ny fanjanahantany vaovao io anareo mbola iamby toka raha le tamin'ny taloha tifitifitra efa tsiny koa fa endrika ohatran'izany no mampiseho ny fanjanahantany ary zay na tonga naina mimetraka an'le hira teo mba hitoetra ao anatintsika ny hoe zay nge ny fivoarana amin'ity fiainana ty koa tsy anao zay milaza mifakatiava ndaotsika irahina tsy any fa tsy maintsy mifanaja isika na tiako ianao na tsy tianao vao atsika tsy maintsy mifanaja zay vao mipoitra zany atao hoe fitiavana fa raha olona tsy mifanaja na laniera firy napetraka anao eo reo tsy hifankatia, reo tsy irahina, reo tsy iray fo, reo tsy iray fanazany mihitsy fa mila mifanaja. Fanajana zany fonosana no mitahiry ny fitiavana. Fa raha ianao miteny hoe ndao isika hifankatia fa nefa ny tsy lalainao le fifanajana, anao mitsambiky mikipy bako io raha tsara misy karaha vitsiky natory tsy isy zany fa na mifankatia tsika na tsy mifankatia tsika fa raha mifanaja tsy maintsy tafiverina mifankatia. Zany hoe ny lanja amin'ny fifanajana zany no anisany fitantanam-piainana mitondra amin'ny mahasoa sy ny mahatsara. Andramone na tafahavalonao manaja anao, anao menatra araka an'le fomba fiteny manao hoe ny olona raha voaopa tsy maintsy tezitra fa raha olona voahaja tsy maintsy menatra. Ka raha aminao le fanajana tsy maintsy tonga ho azy ny fitiavana. Zay lay fandiniam-piainana, zay lay fitantanam-piainana mitondra amin'ny mahasoa sy ny mahatsara. Raha miverina ianao any anivon'ny fiarahamonina any, mipetranga ianao anatin'ny fanajana fa na misy olona fotsy volo manoloana anao fa ianao no manaja olona, ianao no tsy olo ray aman-dreny manaja anao ray aman-dreny nanao raha endrakendraka afahafa koa kabarity fa zao raha le fotsy volo kosa tsy manaja olona, io tsy ajain'olo ary tsisy olo mankatia azy. Fa zao tiany tena ngeza be entiko hamarana anazy, rehareha ampinamana ny namana manao adalana fa rehareha ny ray aman-dreny ny zanaka endry manaja olona. Ny fahadalana dia mipoitra avy any amin'ny mahampinamana fa ny fahendrena dia ny fandalana ny teny ray aman-dreny, ny asin'ny ray aman-dreny, ny ray aman-dreny zay tsy voafetra miaina miaraka aminao amin'ny fahavelomana fa na efa any amin'ny rangolaza fa raha be ny fanajanao azy, zay ny mahamalagasy atsika dia mety mitondra fahatsarana ho anao. Fa betsaka ny mitsambiky mikipy olo fa jokona la olo fa maty la olo ino erty tandriamo very anao avako za zo misy olona raha sendra mandalo amin'ny sisin'ny tranoko mahita ny sariny raiko ataoko amin'ny rindrina dia ataoko hoe souvenir gravé au cœur dia apetraka mombamomba azy sy ny anarany hoe io pera raha kotondramanana Germain ne tam'izao jusqu'à zao satria nahoana io no nampisy anakay, io no babako, io no ajaiko. Za tsy mahay fombafomban-dreo any fa za mino fa tsy mahatezitra azy zay no mba anehoako fitiavana, fanajana ny razana efa tsy otsony. Fa anao bako olo rangonanatrian'ireo olobenao anao tsara nijery atafasany an-tany ndraiky nanova boribory ny amin'ny valo
tapitra amin'ny fotoanantsika. Raha nisy natohinanao tamin'izay voalazako izay, tena ialako tsiny, tsy ianao ny teneniko fa te hanana ny tsara dia manambara. Mametraka fotoana amintsika rehetra amin'ny herinany toy izao. Raha toka mbola misy ny jiro, ary entiko ambavaka mihitsy mba hirehetra fa ny jiro maty. Makasitraka indrindra tompoko amin'ny herinany toy izao indray.